dia tanyntsika tany Toulouse ireny dia misy ny antso dia mitabataba be tany Toulouse dia mikikika be any antso an'le eo am-piantsony le PDG anazy zany mikikika be za ty a Toulouse fa dia tsy maninona fa afaka miresaka dia tsy maninona dia hitako ny CV anao fa afaka tonga be anao landy namany zomantsika le nateo akeo amin'le place be iny dia hoe afaka tonga dia misaotra an'i Jesosy dia tonga ako landy izy hoe tiako ianao izy izy asa ato tiako ny expérience anao ohatrohatr' izany fa raha sitrako izy izy dia raisiko ianao dia tokony nahafantarako hoe kristiana ilay tompon'le orinasa dia za zany mbola eo ihany moa zany hoe ahoana fa niverina ny asa talata tena efa mikorotana tao amin'le orinasa misako tena hoe fa manomboka misy divergence be no miala koa le collègue tena mitovy caractère amiko hoe manao ny asa ny hafa donc c'est le temps Seigneur dia nekeko le izy nekeko le izy dia nametraka démission nanomboka tonga ny émission nanomboka nanampina koa hoe andanitra ny tena reconnaissance ho azosika rehefa manao soa dia ty ambony tany dia tena diraiko Jesosy tiako tenenina aminao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanay any dia asan'Andriamanitra daholo na ny ao an-tokantrano ny fikarakarana tokantrano asan'Andriamanitra mety hoe tsy mahazo merci amin'ny ankizy ianao amin'ny zanakao amin'ny vadinao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia asan'Andriamanitra koa ny any amin'ny asa ny tena asan'Andriamanitra antsika teo am-pandehanana no milaza hoe tiany Jesosy nareo raiso Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanareo dia afaka nilazan'izay dia tena hoe feno ny fifaliako nijeren'le asa tamin'ny zoma aiky PB le ao amin'le asako vaovao tena hoe tsy manao asa betsaka tsy noho nataoko taloha zany dia mbola kiniko an'i Jesosy fa mbola tsy fantatro izay efa alako ao fa fantatro dia avy amin'i Jesosy